Fifaliana mandrakariva ry havana ny miaona amintsika amin'ity ariva ity andro faharoa amin'ny fiaonantsika androany ka dia aingany mba hoatrehan'Andriamanitra mba hoe ho anivo ny fanahy masina no ahafahantsika mifampiresadresaka amin'ity ariva ity. Ato anatin'izao fampaherezana sy andiana fampaherezana izay tanterahan'ny tenanay izao. Toy ny mahazatra antsika ka dia manasanao hanondrika anao hivavaka any amin'ny toerana misy anao any ka na mijery ianao na miaino dia mba sady hiondrika isika no anakipo maso ary hiara-manandratra vavaka eo amin'Andriamanitra. Jehovah masina sy tsara indrindra an-danitro, midera sy misaotra ary mankalaza ny anaranao izahay satria mbola notahinao ary mbola afaka miaona eto, afaka mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Aingany Tompo mba hahazo hery tokoa izahay ao amin'ny Kristy ary mba tanteraka izany dia aoka mba hoe soronao hoe hevitra mampisaraka anay aminao, ny ota, ny fahotana, ny heloka izany ary mba ho vita fihavanana aminao izahay ka afaka hiasa sy ametraka ny teny ao anatinay ny fanahinao masina. Dia misaotra Tompo satria tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany ara-lefaso ny teninao mba ho fanasitranana ho anay. Saotra ka eo. Amen. Eny ndiavana, hijery ten'Andriamanitra anankiray indray isika amin'ity ariva ity ao anatin'ny minitra vitsy mba ahafahantsika mifampahery. Ao amin'ny Marka 4:5-30. Nao dia andraisantsika fampaherezana foy amin'ity ariva ity. Marka 4:5-30 dia misy toe-javatra tahaka izao. Ho vakitsika izy dia avy eo tsika andray lesona ny amin'izany. Ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy, andeha isika hita ho eny ampita. Ary rehefa nampidin'ny mpianany ny vahoaka dia nentiny tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ka nianjerazerany alina ny sambo kely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra, tsy mampaninanao va izao afatesanay izao? Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina, mitsara. Dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, nahoana ny sary-tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe, iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ry havana. Antsika dia mahita tantara anankiray. Rehefa avorian'i Jesosy ny vahoaka nanao fampianarana toy mahazatra isan'andro izy. Dia mba tonga kosa ny fotoana izay mba hialany sasatra ka nasain'ny ravain'ny mpianatra ireto vahoaka ireto. Ary dia niara-niainga zareo hiampita eny ampita. Niainga tamin'ny sambo kely. Rehefa nandeha lavitra teny nefa dia inona ny zavatra niseho? Nanomboka nitsoka ny rivotra, nanomboka niamafy ny rivotra, nanomboka nanonja ny ranomasina, ary nanomboka nemahery zany fanonja ny ranomasina izany, vokatr'ilay tafio-drivotra izany toe-javatra izany. Izay tokoa ny zavatra miseho rehefa eny ambony rano, eny tena anaty rano be eny ianao. Matahotra ny amin'ny toe-javatra miseho rehefa sedra olana ilay sambo. Rehefa misosa tsara moa izy dia mahafinaritra. Fa rehefa sendra izay toe-javatra izay dia tery. Ka nary petera izay
mpanjono aza de mba raiky tahotra ihany. Za mino fa ipetiaka de nainy lomano ary afaka milomano fa no titejavatra ity zay efa tsy zakany zakao dia ny ady mafy zakao. Zany hita ny mpianatra hoe miezaka mafy ny an'inona ny manimpo ny rano miala vao aminatin'ny sambo kely ivoaka ny ivelany tompandray sasany ary ny zavatra de zao efa nila orendrika ny sambo feno rano ary nila orendrika. Teo anatin'izay toe-javatra izay nefa de misy zavatra izay mahagaga fa i Kristy Jesosy dia natory teo ambodin'ny sambo kely. Fantatsika tsara fa rehefa mandeha ny sambo na ny lakana dia ny lohany tsy maintsy somary miainga ary aty amin'ny vodiny aty amin'ny farany aty zany dia iva. De natory Jesosy. Tsy hain'i Jesosy ny fikapoky ny onjany amin'ny vatan'ny sambo. Tsy hain'i Jesosy ny rivotra, ary nagaga tsy hain'i Jesosy ny rano. Azo inona fa na tsy lena ny vatan'i Jesosy dia ho lena kosa ny tongony. Amin'ilay ranomasina tafiditra ao anatin'ny sambo. Fa de natory Jesosy. Reraka Kristy. Reraka ny tontolo andro. Zay le Kristy. Zanak'olombelona. Zanak'olona. Reraka tahaka atsika ihany koa izy. Inona zavatra aseho? Nofoazon'ny mpianatra izy. Mafy ny ady nofoazon'ny mpianatra. Ry havana. Andeha hoaritsika amin'ny sambo-piainatsika. Ny sambo kely. Miampita. Misy zavatsarotra, misy olana, misy fahoriana, misy alahelo, misy tebotebo, misy ahiahy. Araka ny resantsika omaly. Misy kakia ao anatin'izany sambo-piainatsika izany. Zao ny zavatra tsy tokony adoloana. Rehefa nolotra fiainanao an Kristy ianao, dia ao anatin'le sambo-piainanao zany Kristy. Voazy izy. Miresamy. Aza vela atory izy. Zay le fiainatsika zay. Zavatra tsara ho fantatra dia zao. Ny sambo sasany koa niara-ny ainga tamin'ny zareo. Zany tsy nanderery zany. Dia zao ny zavatra fanamariana hoe. Ilay sambo niara-ny ainga zany. Dia zao. Olona hafa tsy isy Kristy tao anatiny. Ary azo inona fa niady mafy koa izy ireo. Fa tsy naseho ato amin'ny tantara moa zany toe-javatra izany. Ny fiainatsika zany dia miainga, mandeha koa isan'andro. Miatrika ny krizy, miatrika ny olana, miatrika ny fiakaran'ny vidy-javatra, fiakaran'ny vidin'entana. Tsy mitsahatra miakatra. Mafy ny zavatra rehetra, mafy ny fiainana tena henonao sy renao mihitsy. Ho tafita ve ny sambo. Ny onjam-bidin'entana, ny tafididrivotra vidin'entana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, mitopa mila handredrika ny sambo. Foazy Jesosy. Ny zavatra nahagaga fotsiny eto zany dia nofoazin'ny mpianatra Kristy, fa rehefa nifoaziny Kristy dia nahagaga miteny izay nataondry zareo. Inona nataondry zareo? Hoy izy matsy an'i Jesosy. Asa sady notsokotsony angamba Jesosy. Jesosy io, mpampianatra io. Tsy mampaninona anao va izao hafatesanay izao? Hafatesanay? Kaka ihany ny tenany amin'izany. Ay reto mpianatra reto zany mieritreritra fa izy no faty fa Jesosy afaka hiala rehefa avy eo. Ay nieritreritra zany ry zareo fa Jesosy afaka mamonjy ny tenany rehefa avy eo. Ay nieritreritra zareo fa anazy rery ny dia. Izy rery miady amin'ilay onja. Izy rery miady amin'ilay tafio-drivotra. Ndraindray koa sika dia mety hanao an'izany eo amin'ny fiainatsika ry havana. Mety eritreritsika fa isika rery no miady. Zao no teneniko anao. Raha hiatrika olana ihany dia aloha miatrika olana miaraka amin'ny Kristy.
aza hoentina rery izy io reto mpianatra reto zany de niady reto mpianatra reto zany tsy mieritreritra an' jesosy hoe eo amin'ny fiainany azo mba manao an'zany nde tsika tsy hanao an'zany andetsika anao fanandramana hoe tena le kristy fiainana araka ny voalazany kristy no apetratsika eo amin'ny fiainatsika ile kristy izay nilaza hoe izao ny fiainana izy no ataotsika ho fiainana afaka kokoa mitondra problema miaraka amin'ny kristy noho zay tahaka ro sambo hafa zay tsisy amin'ny kristy tao anatiny mety ady mafy sy tolona mafy le tao anatiny tao namoy fo mihitsy ry havana ampiti eo anatin'ny fiainanao kristy meteza hiaraka amin'ny kristy eo amin'ny fiainana de hoy jesosy tamin'izy ireo rehefa avy nampangina jesosy ain jesosy mampanginana io ain jesosy mamany olana zay mety tsy takatry ny sainao mihitsy fa izao rehefa avy niteny jesosy hoe mangina mitsara de nanaiky azy ny zavaboary de hoy jesosy tamin'izy ireo nahoana ny sarotahotra ianareo nahoana no velanareo anjaka eo amin'ny fiainanareo ny kakia ny tebiteby ny aiay zay mampijala ny saina mety atonga fatapahana lalandrasy ny sisa tsy mbola mino va ianareo tsara be no ohatra nasehon'i kristy teo anatrehan'ny problema teo anatrehan'ny zavatsarotra mety hiatra manaina de natory izy fiadanana ary zay fiadanana zay ny tiany jesosy kristy omena atsika fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny famehy zao tontolo zao ny famehy zao tontolo zao de inona fanahina tebiteby aiay izany ny famehy zao tontolo izao ny amin'ity nofo ity hany ko ankehitriny ary de izao andesika antehatra amin'i kristy andesika hiankina amin'i kristy eo amin'ny fiainatsika ary anao fanandramana ny am'izay fa eo ampelantanan'i kristy ny zavatra rehetra sao atsika andriamanitra manome ny teniny manome an'i kristy manome fanantenana ho atsika ary manome hery amin'ny alalan'ny teniny mba afahantsika mandeha araka ny sitrapony mandeha ampahatokiana azy ary zay nge mandriamanitra azy ilain'andriamanitra izany hoe mandriamanitra mendrika atokisana izany mendrika anteherana andesika hivavaka tapitra indray ny androany ary manantenany hiaraka indray tsika kampitso sitrapon'ny tompo hivavaka sika tompo tapakany masina tsara indrindra miantso ny anaranao hatrany izay satria mila ny fidiranao antsehatra eo amin'ny fiainana andriamanitro aoka ny zavatra mampananay dia ny amin'ny sao de tsy manana finoananao zay sao de manao anao tsy misy sao de manao anao ho tsy mahavonjy anay fa aoka mba hiankina aminao izay dia anina fiadanam-po manoloana ny tafidrivotry ny fahasarotan'ny fiainana manoloana ny onjam-piainana zay misarotra andro manalina raha ndetiala tera zay de meotoromaso feny fialan-tsasatra ameo fiadanam-po ameo fitsaharana tanteraka ao amin'i kristy mba fanay miatrika ny ampiso-ndray miaraka aminao de mba hanao fanandramana tony nataon'i kristy tao anatin'ny sambo kely izahay misaotra tompo satria mivavaka ianao amin'ny anaran'i jesosy no hanononana izany mivavaka izany amen